Ny ministèran'ny fiompiana izay nitantanako nandritry ny roa taona sy efa-bolana sy 3 andro, efa-trano izy zany androany, dia niraisina olo fianakaviana. Ary ho hitanao ihany fa tena fianakaviana be tokoa ity ministèran'ny fiompiana ity, izay miampy hoe fiarovana ny biby na fiainana ny biby ohatrany etrokely ohatr'izay le izy. Koa faly miarahabantsika rehetra tonga eto, faly andriamatoa minisitra ny fiompiana sy ny fiarovana ny biby mandray anao eto ampandrin'omby amin'izao vanim-potoana androany izao, miaraka amin'ireo mpiaradia aminao, izay miaradia aminao koa ngamba miara-iasa aminao mandritra an'izay fotoana hitantaranao ity ministèra ity, miarabanao tompoko. Izany dada fara izany hoy no tokony ampiandraketana ity ministèra ny fiompiana miampy ny fiaina ny fiarovana ny biby, dia mihitsy izahay fa tsy ny safidianana fotsiny tahaka izao izany, fa ianao fantatra fa anisan'ireo olona izay nirotsaka ho filoham-pirenena, ary ianao koa fantatra fa anisany nanana an'izany atao hoe projet de société ho an'ity firenena ity. Raha magneno an'iza dia ohatrany matahotra hoe be lehibe zany zavatra vitany madamo zany, sao dia tsara vitan'izany satria raha le budget nyteny aminao teo hoe 0,2% zany, nefa ny zavatra mitanisainao toa be lehibe. Ka ny zavatra teneniko angamba dia ny fanohizana n'izay ezaka be efa vitanao izay. Betsaka ny efa vitanao ramatoa minisitra izay isaorako anao sy ireo mpiara-miasa aminao rehetra sy ny mpiasan'ny ministèra rehetra. Na dia atao hoe miainga atao anatin'ny atao hoe tena tsy misy azy. Sika moa ny aina atao anatin'ny vanim-potoana tena sarotra, teteza mita, be lehibe ny zavatra tsy mety, ny financement tsisy. Efa momba naveriko hoe betsaka ny zavatra vitanareo nandalo sy ny mpiara-miasa. Ny andray ny teniko amintsika rehetra dia mangataka fanomezan-tanana amintsika rehetra. Marina fa ministra vaovao zany eto, misy ny mpiara-miasa akaiky amiko, nefa za sy tena hoe tsy maintsy tsoahana daholo akory ny mpiasa. Misy mety hoe tsy maintsy soloana ao anaty fotoana fohy, nefa misy amin'ireo ihany koa ny olo tazoniko. Arakaraky ny fiara-miasantsika no ampateza sy ampahafohy an'izay fiara-miasa izay. Faharoa manaraka an'izay, raha nitanisany zavatra vita teo ramatoa minisitra dia mba manana finafinana ihany koa zahay mentina anatsarana ity ministèra ity izay fanohizanao satria raha nyteny izy teo hoe efa vitanay ny fampirarahana, efa apetraka ny laboratoire de référence izay azo lazaina hoe tena fanohitra lehibe ahafahantsika miainga, satria izany mety ahafahantsika manondrana hena, izany ahafahantsika manondrana tantely sy ny vokatra avy amin'ny fiompiana eto Madagasikara. Ao anatin'izay finafinanasana izay ihany koa nefa ny famiatrahana efa tena ramatoa minisitra ny hoe l'officier de police ministre officier de police judiciaire izay efa mifanatsahana amin'ny programmana ihany hoe famiatrahana brigade spéciale. Io ihany koa moa zany fantatsika ny olana eto Madagasikara satria ao anatin'ny ministèra amin'izao fotoana izao dia misy ny fiahina na fiarovana ny biby dia niady amin'ny alatrongy. Io moa zany efa nametraka ramatoa minisitra ny FIP, izany hoe ny fiche individuelle de pauvreté, dia ireny zany hotohizana. Ary raha misy moa zany fanatsarana dia ho atsaraina izay zavatra izay mba ho tonga kokoa any amin'ny faritra rehetra isaky ny distrika sy ny commune rehetra eto Madagasikara. Dia eo ihany koa
ny misy programme an'asa napetraky ny filoam-pirenena dia ny fanatsarana ny tantely. Amin'izao fotoana izao dia misy naretina mandingana tantelyntsika dia ny varo azy. Io zany dia misy ezaka lehibe akivana amin'io ary ampitomboana hatrany amin'ny 20 eny ny vokatra tantely ao anatin'ny fotoana fohy. Ao anatin'ny herintaona zany ny eritreretana hanenjehana an'izay satria raha eo amin'ny 3000 tonnes isan-taona ny vokatra tantely amin'izao fotoana izao dia eritreretra izay anatrata 50 000 tonnes ka hatramin'ny 60 000 tonnes. Tsy moramora zany satria ngezaka be. Dia eo ihany koa ny fanatsarana ny akoho gasy, ny poulet de chair, ny autruche, ny kisoa, ny kisoa sy ny vorona isan-karazany. Efa misy any zany ny tetikady izay efa manomana eto anatin'ny fotoana fohy satria eto dia mamaly ny teny mpanao gazety anankiray izay ny teny hoe mitantafara tsy mahay ny ministère io fa raha nanontany mpanao gazety izy teny avokoa dia hoe mbola tsy manana base de données tokony lazainantsika eto mety hoe afaka nanao valiteny standard izy zany hoe rehefa tonga ao dia mahatsaraina ny zavatra eto ao ministère fa tamin'ny zoma zay nomena amin'ny zoma maraina zay vao mahafantatra fa ministry ny fiompiana. Ahoana moa tonga dia tenenako hoe misy programme an'asa ohatran'izao tsy mbola nanana base de données ao azy tamin'izay fa amin'izao fotoana izao kosa nanana weekend nafanany eritreritra tao anatin'izay fotoana fizay zay dia fa nandindika an'izay programme an'asa raiky zay araka tamin'ny mpiara-miasa akaiky moa zany dia nanosolotra an'izay programme an'asa vitsivitsy zay aloha fa io ianandalany eny koa zay mbola tsy maintsy ahita fanatsarana n'ity ministère ity fa dia mampanantenanao raha matoa ministra fantatro ny fitaovana n'ity ministère ity raha resakytsika manadama alisandroany dia tsy misy fanantenananao zany fa tsy maintsy mbola verina aty ianao dia anao rapport aminao sa hoe zao raha matoa ministra. Ao anatin'ny programme an'asana ihany koa ny fanafarana ombivavy-peronono satria amin'izao fotoana izao dia hita fa tsampy ny vokatra ronono ary zany angamba no mahatonga ny osika eny an-tsena hoe raha hividy ronono velona ianao dia misotro eo ronono velona fa rehefa misotro anao vovo-ronono dibarano no azonao dia mila mamboatritsika zany rehetrarehetra zany mety ho tonga amin'ny ady amin'izany osika zany ihany koa. Indrindrandrindra moa zany tantely koa mbola verika any fa betsaka ny olona no mitady tantely pura nefa rehefa mividy eny an-tsena dia diso fanatirana fa mitapoka siramamy gasy sy ny sisa. Zany ndraiky zany zay ngamba nambavaginy sy fohifohy amin'ny programme an'asa aloha izay nomanay to anatin'ny fotoana fohy mbola lazaiko ihany tsy izay ihany no izy fa mandeha ny fotoana hoentana ihany ny hanatsarana an'ity ministère atika dia misaotra anareo rehetra